Ny fahalalako azy zany tombotsoa azo ny fiangonana amin'ny kermesy ty dia hanasoavana ny fiainan'ny fiangonana manontolo zany. Ny fanetana ko ny kristianina sy ny mponina ny faradofay manontolo zany dia mitongava zalahy fa maresaky be ny kermesy kato misy brochette, misy lasary, zay zavatra tadiavinao, ao koa ny bara. Tena manetana antsika mba ho tonga maro indrindra ny fividianana ny tombola antsika. Dia mitongava maro zalahy fa misy zavatra mahafapo antsika boisson glacé. Ny adidy vita fa finaretana koa ho azy cheval de bois ato ny ankizy misy ny ary amin'ny Sacré-Cœur ary tena misy kilalao maro be dia mitongava indeso ny ankizy mba hiala voly amin'ity weekend ty. Amin'izao zany sika miaraka mijery ny kermesy izay ataon'ny paroisse cathédrale. Ny kermesy izay ataon'ny paroisse cathédrale zany dia nisan'ny maresaka sady hetsika ahitana tombotsoa hita aminy dia ao no anamariana ny fiombonana izay ataon'ny kristianina tsy ankanavaka sady ao no iarahana manjay anjara miaraka amin'ireo tompon'anjaika tsy santsokajy. Isan'ny fikambanana ao no ahitana ny fivondronana. Akoatra ny arabola satria izay ny tanjona azahoan'ny katedraly fond collecte de fonds mba tena hoe ampiasain'ny eglizy dia firaisan-kinantsika rehetrarehetra ny tena antony sy tena zavatra mety ho tombotsoa azy tsika. Plus tsika miaraka amin'ny rahina tonga eto amin'ny kermesy dia plus tsika mitafavory dia izay firaisan-kina sy fifankatsiavana izay zany anisany tombotsoa akoatra n'izay arabola izay etsika tena hoe fitadiavam-bola goavana karakarain'ny eglizyntsika izay. Manentana antsika rehetrarehetra eto faradofay mba hiaraka handray anjara ho an'ny eglizy. Na dia tsy katolika ary isika dia entanina ihany koa satria anisan'ny fanehoam-pinoana izany na dia tsy katolika ary anisan'ny fanehoana firaisan-kina amin'ny mponiny faradofay antsika rehetrarehetra dia manentana antsika rehetrarehetra mba handray anjara fa mahafinaritra ny kermesy misy kilalao maro amin'ny ankizy amin'ny vidiny mirary afaka andraisan'ny tsirairay anjara na ny lehibe na ny kely dia entanina akaty amin'ny Sacré-Cœur aty amin'ny tokotanin'ny Romopera anatrika ny kermesy izay karakarahan'ny paroisse cathédrale Fort Dauphin. Maresaky sady milamy sady maro kilalao isan-karazany ohatry ny torakapoaky, cheval de bois, train sady misy tsakisaky isan-karazany tsy lany ato. Mba manentanareo zay mbo tsy nahaino misy kermesy aty amin'ny paroisse cathédrale mba ho avy eto mba hijerijery na andray anjara amin'ny tombola zay atao. Tena mandeha satria lafo mivarotra anay sady mampirahina ny fiangonana eto amin'ny cathédrale Fort Dauphin. Dia manentana antsika rehetra eto mivoaka ny faradofay sy ny manodidina ho tonga ety amin'ny kermesy sady indrindra amin'ny alahady amin'ny efatsiorahantolakany izay fisarenan'ny tombolantsika. Amin'ny fijeriko azy manokana dia marisaka aloha ny kermesy hatreto. Mitorakapoaka zao tena mandeha tena marisaka betsaka ny olona avy. Entana antsika avoaka ny faradofay manontolo na ny kristiana zay na ny kristiana mbo tonga aty amin'ny Sacré-Cœur aty amin'ny Romopera amin'izao kermesy ny cathédrale zao mba miavia maro tongava maro sika.